tao anatin'ny hafaliana tanteraka no niandrasan'ny mponina Antsirabe ny afo tsy maty avy any Antananarivo omaly hariva. Hipoka ary nifanitsakitro ara-baky teny teto anoloan'ny Tsangam-Bato. Diso korana amin'ny endrika miramirana no hita teny amin'ny rehetra satria samba nonandray izany ny tanàna Antsirabe. Mahatsapa ny rehetra fa tsara ny manaja sy mamerina ny soatoavina maha-malagasy. Fotoana firariana soa ho an'ny fianakaviana sy ny vahoaka malagasy ny taom-baovao. Samba dia ohatry hoe mahafinaritra zany, hita hoe misy zavatra tokony verina zany amin'ny maha-malagasy dia mahafinaritra. Fa ela ny andrasana an'izy ity fa zany hoe hatramin'izay moa Tananarivo ny fankalazana fa zao vao misy eto Antsirabe dia mahafinaritra. Ny fikakitsoa dia hoe herendoza, herenatambo, ambinina amin'ny andro sy ny alina dia samy azo ny fahasoavana isa-tokantrano. Moa zao eto miandro ny afo tsy maty dia mba samy atodi-tsoany zany any an-tranony dia hitondra fanambinana nala ny sakatsakana sy ny zavatra tsy nety rehetra nandritrizay fotoana lasa zay. Mahafinaritra ilay izy, zava-baovao mbola tsy fanao dia zao vao nankalaza ilay taom-baovao malagasy dia mahafinaritra. Mirary soa amin'ny malagasy rehetrarehetra mba tsapa-tena hoe malagasy dia mba tena hoe ho resy lahatra amin'izao fankalazana taom-baovao malagasy zao. Tokony ho tamin'ny 7 ora sasany hariva no nidiadina teto Antsirabe ny afo tsy maty ary ny fambizara izany ny rehetra nentina nody tany an-tokantrano ho fitahiana sy fangataham-bavaka amin'ny taona vaovao. Nandra maraina ny lanonana tetỳ amin'ny araben'ny fahaleovantena ny tsenana ny taom-baovao malagasy. Nitoy tamin'ny Ragasy natao teto amin'ny Tsangam-Bato ihany ny lanonana androany izay nahavory olona maro hatrany.